Afatra ny torin'ny mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny hoe lanonana fampakaram-bady ny alahady fa 2 Desambra 2025. Ity lanonana fampakaram-bady nataon'ny rahalahy William Marion Branham ity dia nampiray an'i Sharon Myers tamin'ny William Simpson tamin'ny fanambadiana tao amin'ny Life Tabernacle ao Shreveport, Louisiana ny alahady maraina tamin'ny 9 ora ny 2 Desambra 2025. Tao amin'ny efitra fanaovana sekoly alahady talohan'ny torininy hoe farateny. Milalao hira mikasika ny fampakaram-bady marobe ny mpitendry piano ary koa ilay hira fidiran'ny ampakarina eo am-piandohana. Avy eo dia tonga eo amin'ny altara ny mpitoroteny, ny mpapakatra sy ireo mpanarady azy. Avy eo dia tonga eo amin'ny altara ireo mpanarady an'ilay ampakarina, arahan'ilay ampakarina. Ho hitantsika amin'izany ary ny lamina misy eo amin'ny lanonana fampakaram-bady. Ny tompany hitantsika rehetra. Amin'iza no angatahako an'izao vehivavy izao mba ho vadin'ity lehilahy ity? Hoy ny raindra zazavavy amiko. Ry vahoaka malala, miara-mivory eto imason'Andriamanitra isika sady manatrika an'izao fiangonana izao mba nakambana an'ity lehilahy sy vehivavy ity ao amin'ny fifamatorany fanambadiana masina. Dia izay nandidiny masin-dapoly anakaja amin'ny olona rehetra. Koa noho izany dia aoka tsy hisititra amin'izao amin'ny tsy firarahina na ny fanamaivana fa amin'ny fanajana, amin'ny fahamendrehana, amin'ny fitandremana ary ny fatahorana an'Andriamanitra. Eo amin'izao endri-davatra masina izao no hiavian'ireto olona roa reto mba hakambana. Raha misy olona afaka aneo antony marina eto ny amin'ny tsy tokony hikambanan'izy ireo ara-dalàna tanteraka ao amin'izao fifamatorany fanambadiana masina izao dia aoka izy tena ankehitriny na aoka izy angina manomboka izao ka ho mandrakizay. Hitahaka sy hangataka anareo roa aho satria azo antoka fa ampamoahany anareo amin'ny andro fitsarana rehefa ambarany tsy ambaratelo ny fo rehetra. Ka raha misy aminareo mahafantatra izay mety ho antony tsy tokony hikambananareo ara-dalàna ao amin'izao fifamatorany fanambadiana masina izao dia aoka ambarany izao zany, satria manana toko fa zahay mpivady rehetra tafakambana ivelan'ny fomba na velan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy ara-dalàna ny fanambadiana. Sangy inoko mazava ho azy fa efa nasianareo lanja an'izao zavatra matotra ny ekenareo sy taterahanareo izao.
rehefa niomany ianareo niditra amin'io eo am'izay zavatra zay ihany amin'ny fanajana amin'ny fahamendrehana amin'ny fitandremana ary amin'ny fatahorana n'Andriamanitra ka mangataka anareo aho anao ny fifanekeny ny fanambadiana aoka ianareo anaiky an'izay zavatra zay amin'ny fandraisanareo ny tananareo havanana mifandray tanana havanana ny mpapakatra sy ny ampakarina ekenao ve zao vehivavy zao mba ho vadinao ara-dalàna vita fanambadiana ka iara-belona aminy ao am'izao fifamatorany fanambadiana masina zao mampanantena noti azy ve nao ny anome azy aja sy fitiavana ka noana azy raha misy aretina na fahasalamana na arena na fahantrana ka afony zavatra hafa rehetra raha mbola velona ianareo roa mampanantena ekenao ve ty lehilahy ty mba ho vadinao ara-dalàna vita fanambadiana ka iara-belona aminy ao am'izao fifamatorany fanambadiana masina zao mampanantena ve anao fa ho ty azy anome azy aja sy fitiavana ka anoana azy raha misy aretina na fahasalamana na arena na fahantrana ary fikitra am'rery any raha mbola velona ianareo roa mampanantena itaky famantarana misy peratra roa napetraka teo amin'ny baibolin'ilay mpitoroteny aveo nomena an'ilay mpapakatra ny anankiray mba ho an'ilay ampakarina aveo nomena an'ilay ampakarina ny anankiray mba ho an'ilay mpapakatra sitrakareo ve ny ampifandray tananareo havanana ary malisoeto no lay fifanekenareo andesika anondrika ny lohatsika ry ray any an-danitra indro fa tonga say zahay ny am'izao fietsika ataonay zao ary tsapanay fa ianao no nanakambana ny mpivady voalohany zay nivady teto an-tany fony ianao nanao ny fanambadian'ilay rainay sy reninay Adamaseva ary nandidy azy ireo mba hitombo isy eto an-tany ka ho marifara sy abetsaka hatramin'ity andro ty tompo zay iaviny ty zatovolahy sy zatovavy ty ankehitriny mba iray noho ny herin'ny teninao sy ny fampanantenanao raha indro fa samyny fidy zay ho namany iara iana aminy izy ireo teo amin'ny fivahinianam-piainany mangataka aho ny itoeran'ireo fitahinao eo amin'izy ireo ry Andriamanitra tsy to ataovy ohatra izy ireo am'izao andro sy ny fiainana tsy miraraha zao hoe misy lehilahy sy vehivavy afaky velona matoky sy ampamendrehana eo masony zao tontolo zao sy eo anatrehan'Andriamanitra ataovy mahavokatra izy ireo tompo engania izy ireo ka nompo anao mandrakariva ovahiny tsy hita maso amin'ny fotoana rehetra ao an-tranony anie ianao ary tony nitahinao any Isaka sy Rebeka ka niarahan'izy ireo niaina tamin'ny mpifaliana tokoa tamin'ny androm-piainana de mangataka ihany koa aho nitahinao an'izao zatovolahy sy zatovavy zao raio mangataka aho ny iainonao aho tompo ary ankehitriny noho ny fahefana tamin'ny iraka voaraiko ny ho mpanompon'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra tsy to ahy sady no amarininy ny anjely tamiko no anambarako fa zao lehilahy sy vehivavy zao dia mpivady amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy amen hotahin'Andriamanitra any ianareo mpivady ianareo mifanoroka lay mpivady de mitodika eo amin'ny fiangonana manomboka amin'ny lalaon'ny feokirany fanambadiana ny mpitendry piano zay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahin'olona mialeo lay mpapakatra sy lay mpakarina ary reo mpanaradia azy ny fahamaminy ny fanambadiana nisy lehilahy sy vehivavy nampiraisina ikambana
mba hiatrika ny fivahiniana ny fiainana izay ahitana ambony ambany. Ray sy reny teo an-daniny roa no voaterina nomeny zanany lahy sy ny zanany vavy. Nisy fotoana zany no nataon'ny rainareo sy ny reninareo. Mangataka an'Andriamanitra aho mba ampahery anareo, ary fantaro fa anisan'ny adidinareo eo amin'ny fiainana zao toy nisy teo aminareo ny anan'Andramatoa na raha lehilahy vadinareo toy ny nataon'ny rainareo sy ny reninareo ihany. Rehefa mahita olona roa mamindra mivoaka toy zao aho tonga teto mba ho tafakambana, de mahita sary hatrany aho ny amin'ny fiavian'i Kristy ho an'ny ampakariny. Matoky aho fa ho ampahany io ampakariny io sika rehetra amin'izany andro zany. Ho avy ihany koa izy, eto ny fotoana mahafaly indrindra eo amin'ny fiainan'ireo zatovo ireo. Hoe ho ary ny fotoana mahafaly indrindra eo amin'ny fiainana kristianina. Rehefa tafakambana ka iray amin'ny Kristy sika, hitanareo any Tompo andesika hitsangana. Ry Ranainy an-danitra, raha indro fa mitodika eo amin'ny fanambadiana ny masonay amin'ity maraina ity, de mieritreritra zay ny amin'ilay maraina be voninahitra rehefa ho avy Jesosy, ka isy fanambadiana hafa eo rehefa hoe reo navotana tamin'ny taona rehetra. De reo zay navotany rano zanak'ondry mba handray anjara amin'ny fiainany ihany koa. De ilay fiainana mandrakizay ka anambatana tolay vatany be voninahitra zay, de zay ny velomany ankehitriny. Miandry fatratra an'io oro io zahay. Raha mandao an'ity efitrano ity zahay an'io maraina, engane zany ka ho voatokana vaovao indray ao am-ponay sy ao amin'ny fiainanay ho an'io fampakaram-bady lehibe zay alehanay indray andro an'io. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay. Amen.